politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Ny azo lazaina fotsiny dia hoe misy andininy an-dalàna ao izay hojerevana makaiky ny fiarovana ny zon'ny vehivavy. Na eo aza ny fahavononana hanatratra ny mira lenta amin'ny sehatra rehetra dia mila fiarahamientana amin'ny sehatra samihafa izany. Tokony hisy ny filohan'ny réseau parlementaire sur la justice reproductive Andriamatora Rajaobelona Lova Herzou niasa iaraha-manao amin'ireo sehatra samihafa amin'ny fampiarana ny zon'ny vehivavy sy ny fametrahana ny mira lenta eto Madagasikara. Renana foana izay hoe mianatra ny ankizivavy dia tsy vesatra ny fiarahamonina izy rehefa mianatra amin'ny mahaleo tena arabola izy mazava azy afaka mampivoatra ny tokantrano sy fiarahamonina. Hoe inona zavatra mbola tsy vita, inona zavatra tokony hatsaraina, inona ny asa tokony mbola atao ka anatin'ilay noteneninao teo, fa maninona ny mbola tsy ratifie foana jaojao ilay akordena plutôt ary dinihina amin'ny adefitra sy resadresaka atao amin'ity fankalazana ny andro mpanafrikan'ny defamp ity izany izay. Dia fanatsarana ny fahasalamana ara-pahalalana ho an'ny vehivavy satria tary mbola manefy izay sehatra izay na tsy tena tsy mpiavatsy ny tampafatesany ireny izay mbola ambony matetika ny fitondràna voaka sy ny fiterahana. Ifantoka manokana tamin'izany indrindra ny fankalazana ny journée para-africaine de la femme 2024 no tanterahana tetsy amin'ny Novotel anio. Mila mahaleo tena resaka ekonomika ny vehivavy fa tsy dépendant lehilahy ao an-trano dia mifameno rehefa mahaleo tena ny vehivavy dia izay no ahafahantsika mirosana resaka hoe position Dinika arahana ady-hevitra izay anaovana jeritodika ireo zavatra efa vita sy ny tsy vita, hijerena ireo zavatra mila ho hatsarainy sy tokony atao, ary fandrindrana ny asa mikasika ny fanatsarana ny zon'ny vehivavy. Ahafahana mankalaza ny dingana kely efa vita, ahafahana koa manamafy ny fitakiana ho an'ireo izay mbola marisarisa ho an'izay mbola mianatra. Teboka iray no dinihana androany dia ny fomba fampiarana ny ratification na protocole de Maputo izay fitaovana ahafahana manamafy ny zon'ny vehivavy nosy ny avin'ny Madagasikara saingy mbola tsy nampiarina 20 taona aty aoriana. Dia anao coordination na asa zany no tena atao amin'izao. Izany hoe fankalazana an'izao zany fanairana ny rehetrarehetra hoe tokony hisy asa iarahantsika manao dia mba tsy misy ny mandeha fa hitambarana ilay izy satria tanjona iray ihany tratsarana dia mba fiarovana izay zo vehivavy. Kendrena ao anatin'ity fankalazana ity ny anairana ny rehetra, ny tokony sy ny asa iaraha-manao satria hitokana ny tanjona dia ny fametrahana ny mira lenta eto Madagasikara. Mbola misy indray ve en exil aorianan'izao crise politika iainana Madagasikara zao, mbola mendrika amin'izany ve ny mpanao politika malagasy ary mbola mendrika amin'izany ve ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'izao fahasarotina sy fahantrana lalina esahantsika izao. Ny fankanana hevitra ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fiaonam-be ahitana ny solotena rehetra isam-paritra ihany no vahaolana manoloana izao krizy lalovan'ny firenena izao. Hoy ny filohan'ny fivonana politika diovy Madagasikara, Guy Maxime Ralaitsehina. Ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao izay ilay izy fanjakana amboletra izay dia minitsy mahino na minimitsy tsy te hahafantatra an'izany ady-hevitra politika izany. Ny olona ny fanitsakitsahana ny lalàna mahakasika ny zom-pirenena frantsay Antananarivo dia izany zany mbola ady-hevitra goavana izay anaporofonay foana ny amin'ny tsy ara-dalàna ny fijoroana izao fanjakana izao. Gouvernement mafieux misy eto Madagasikara tsika miteny izao satria Andriamatoa Ntsay ratsahirina dia défaillant tsy mahomby ao anatin'ny 5 taona dia nefa tendrena amboletra ho atao prime ministre lehibe ny gouvernement. Raha ivolana teoriana tsy mahavita manangana gouvernement anankiray izay hoe hiazakazaka fampandrosoana amin'ny Madagasikara nefa mihataraiky ny fanendrena ny membre. Gouvernement mafia na mafieux no misy eto Madagasikara. Matoa tsy tafatsangana ny gouvernement fa tsy lojika intsony ny zava-misy eto. Hoy hatrany ity farany. Fa izay mitonina azy ho mpanao politika ary izay mitonina azy ho olom-pirenena malagasy dia tokony mandray fepetra manoloana an'izao toedrana iaina ny firenena izao fa mitsoka tanteraka Madagasikara izao. Ho anay dia tsotra tsy misy afa-tsy ny fanontaniana ny olom-pirenena no vahaolana ary famerenana asa amin'izay maha olom-pirenena masy mandidy azy izay dia izay no hany
amoakatsika amina olana politika, olana ara-ekonomika ary olana ara-sosialy verimberina eto Madagasikara. Amin'izany zany dia ny fihainoana azy amin'ny alalana laobary endasy ary izay ilay atao hoe sommet des citoyens. Raha izay cellule de crise de Madagasikara hatrany am-piandohany ny fijoroana nandritra ny 20 volana dia efa namola vola ny amin'ny dingana atao amin'izany. Tsy misy afa-tsy ny fihainoana ny vahoaka malagasy dia ny fahamoahana tsoakevitra iombonana miainga amin'izay vahaolana ho raisiny tsirairay avy izay no ahafahantsika miatrika ny ampitso sy ny hoavin'ny Madagasikara zany. Farany dia amin'ny alalan'ny fametrahana lalam-panorenana sahaza ny malagasy. Inona marina lalam-panorenana sahaza antsika malagasy ary ny firosoantsika amina fifidianana izay tsy mitanila fa tsara homana mamaly ny filan'ny olona, ny mpanao politika manolotra ny vinany sy ny programany. Anjara ny vahoaka malagasy no misafidy ny amin'ny hitondra azy ao anatin'ny vanim-potoana. Tsy misy intsony ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana ny verimberina, tena miady amin'ny kolokolotsika eto Madagasikara ary tena mametraka ho vaindon-draharaha ny tombotsoa iombonana, mikajy ny harem-pirenena araka ny tokony izy, manome tombony ho an'ny fahasamihafana isam-paritra ary kosa tady vahaolana amin'ny fahafahantsika, mametraka asa sahaza ny tanora, mametraka ihany koa politika mpanabeazana sahaza amin'ny malagasy ary indrindra zany ny politika ny famokarana eto Madagasikara ho amin'ny tombotsoan'ny malagasy telopolo tapitrisa. Izy io dia fifanankalozan-kevitra eo amin'ny mpanatanteraka sy eo amin'ny mpanapa-kevitra ihany koa, izany hoe ny mpanolotsaina, ny teti-bola izay tokony ho laniana zany sy ireo soritr'asa izay tokony ho lara-pahamehana eto amin'ny commune Lasora ao anatin'ny taona 2024. Manohy ny asa fampandrosoana ny commune Lasora, ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina na dia efa tapitra tamin'ny volana janoary tamin'ity taon'ity aza ny fepitaona fiasan'izy ireo dia nomeny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana fahefana ny ben'ny tanàna rehetra manerana ny nosy hanao izany asan'izany. Tsy hoe fampandehanan-draharaha fotsiny ihany fa ny asa rehetra mihitsy no tanterahany. Asa goavana no tanterahana ao anatin'ny enim-bolana farany amin'ity taona 2024 ity dia ny fanitarana ny lalana mahazo ny commune Lasora hoy ny ben'ny tanàna. Jimira Andriantsoa. Amin'iny taona 2024 iny zany dia hitohy foana ny fanazavana ny tanàna ny commune Lasora amin'ny alalan'ny éclairage public. Dia eo ihany koa moa zany ny fananganana ny trano any gendarmerie any amin'ny fokontany izay tena tokony mila izany hoe manatsara kokoa ny amin'ny resaka fandriampahalemana ato anatin'ny commune Lasora. Tanora sy ny fialamboly ary fanatanjahantena dia mitohy hatrany ny fanarenana sy ny fanavozana sy ny fanatsarana ireo kianja filalaovana rehetra eto Lasora, na ny basket zany na ny foot zany na ny rugby, asiana ihany koa zany ny atao hoe fialamboly amin'ny ankapobeny eto Lasora zany ankoatra ny 26 juin dia isy ihany koa isa-telo volana ny hoe fanasivana ohatra iragasy mba makotrokotroka ny tanàna Lasora sy ialana voly atao anatin'izany commune izany. Fanitaran-dalana amin'ity miakatra na Lasora ity zany dia hotohizana satria izao ny vanim-potoana ahafahana manitatra ny lalana io dia mbola tsy misy ny fanorenana zany amin'ny andaniny sy ny ankilany amin'ny lalana iny sy ny fikojakojana ireo lalana ihany koa atao anatin'ny commune Lasora izay tena somary hoe betsaka ireo lalana simba. Ary ny tena votoaton'ny lehibe moa zany dia ny fanitarana sy fanatsarana ho amin'ny endriny tena tokony ho izy mba ho reharehana Lasora ity birao ny commune Lasora ity.